Dia faly tafadadalana aminao indray tokola sy tompom-pivavaka anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Maneho ny fialantsiny indrindra noho ny fahatarana izay vaovao izay tamin'ity androany ity noho ny olana ara teknika. Avy hatrany aloha dia omenanao ireo lohateny isan'ny songadina ao anatin'izao fampahalalam-baovaontsika izao. Miroso amin'ny dingana fifidianana izay filohan'ny FFM ary nisokatra omaly ny fametrahana ny antota taratasy mifandraika amin'izany. Mandalo fotoatsarotra ny fitaterana anabakabaka malagasy nizotra mpiara-manidina vahiny hatrany moa ny miantoka ny fampiasana ny fiara-manidiny Air Madagascar hatramin'izao raha nambara ny mpanamory iray Andriamatoa Frank Rakotosan. Manohitra ny famakina lalana izay ataon'ny olona iray manorina trano eny Amboditsiry kosa ireo mponina eny an-toerana izay nananateraka fihetsiketsehana tamin'ity androany ity. Manasanao ampanajana ary tompoilay tompovavy anaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Ao anatin'ny lafiny ara-politika indrindra moa no isantarantsika n'izay vaovao izay. Herinandro taoriana nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny FFM dia miroso amin'ny dingana vaovao ity rafitra ity amin'izao fotoana izao dia ny fifidianana izay filoha hitarika azy izany. Nisokatra omaly ary ny fiantsonan'ny kandida ho filohan'ny FFM. Ny andinindiny avy hatrany ary. Nisokatra omaly dia 24 marsa ny fiantsonan'ny kandida ho filohan'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy na ny FFM ary koa ny fametrahana ny antota taratasy mifandraika amin'izay. Misy ny fepetrany faritany lalàna 2024/10 momba izay araka ny fanambarana izay navoaka teo anivon'ny FFM ary nosony avy ny filohan'ny Vonjimaiky Andriamatoa Rakotosan Anjobily dia tsy maintsy olona mihoatra 50 taona amin'izaka an'izao pirenena malagasy olona tsy mbola voasazy ara-pitsanana ary mipetraka 5 taona farafahakeliny eto Madagasikara no afa mitarika ny FFM. Ankoatr'izay dia anisan'ny fepetra takina ihany koa ny fananana traikefa mikasika ny fampihavanana, ny fananana toe-panahy sy toe-tsaina efa marinana, misy ihany koa ny fahafahana amin'ny resaka amin'ny sokajin'olona sy ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena, olona mahafantatra ny olana sy ny krizy eto Madagasikara ny zava-misy eo amin'ny sehatra irasam-pirenena. Misy ihany koa ny fanadihadiana manokana mbola atao mikasika ny fitondrantenan'ireo kandida rehetra ao anatin'ny FFM ary dia hiasa mandritra ny 3 taona moa farafahakeliny izay filoha izay araka ny andiny faraika ambin'ny folo araka io lalàna 2024/10 io. Ny alatsinainy 20 marsa amin'ny 10 no fepitoana farany andraisan'ny Biro Vonjimaiky ny FFM ny antota taratasin'ireo kandida hirotsaka ho vidiana ho filohany izay androm-panjakana izay.